tena votoatiny dia le bourse d'études io zany izay omendro zareo ho an'le ankizy malagasy dia misy asa aorinan'io zany hoe sady mahazo licence ireo ankizy ireo mahazo bourse tafavoana amin'le licence no mbola misy asa miaraka aminy. Tina natonga le choix raha mandingritsika raha mijery tsara tsika ireo banque lehibe any ivelany ireo société lehibe any ivelany lasa manao efa manana assurance hoe resaka fiatohana zany io anisan'ny asa efa mandehibe io any ivelany ary anisan'ny hitako hoe avenir io eto. Zay zany natonga le hoe hotsongaina ao anatin'ny maro le ankizy malagasy. Le ankizy malagasy zany tokony amenao anazy ny tolorana anazy ny zavatra tokony ho anazy zany. Za mahita raha za tenako manokana mahay le ankizy gasy fa mila omena anazy le ary mahafahany miady ny fiainana. Dia zay zany ny tena natonga an'izy ity hoe raha tenena amin'ny frantsay hoe une pierre trois quatre coups satria sady mahazo formation le ankizy mahazo licence izy rehefa avy eo mahazo stage izy mandeha amin'le société any afarany izy tonga dia miditra anatin'ny sehatry ny asa fa dia valazaiko melo eto aloha iseho aorinao daholo amin'ny ainao manjery sy amin'ny gazety sy ny ohatry zany ny momba zay rehetra zay fa hoenjana ny lesivana aloha zay no le izy dia zay à peu près angambany raha ohatra ka mamaly ny fanontanianao teo fa le izy bourse eto atoerana zay.